Ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny talata 20 desambra 2024 amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny alarobia 7 desambra 2024 amin'ny 9 ora maraina. Ho an'ny morontsiraka atsinanana Cap d'Ambre hatrany Capeste ho maina ny andro, ho avy atsinanana na avaratra atsinanana ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 9 km isan'ora. Andiny mpanonja ny ranomasina ahavon'ny onjy ho latsaky ny iray faingo 2 metatra. Capeste hatrany Manoro mety hisy tafio-drivotra amin'ny faritra misy oram-baratra ary aherin'ny ranomasina anorana tandrifin-drahona mety araikotrika indraindray ny any atsimony Sainte Marie andrahona amin'ny sitokotokony any Ankafa. Ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 20 km isan'ora. Hahatratra 7 km isan'ora indraindray ny any atsimony Toamasina fa ho avy avaratra na avaratra atsinanana kosa ny Ankafa ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 9 km isan'ora. Hahatratra 20 km isan'ora izany indraindray. Andiny mpanonjy na hanonjam-be ny ranomasina ahavon'ny onjy latsaky ny iray faingo 10 metatra. Mahanoratra ny taolany aro mety hisy tafio-drivotra amin'ny faritra misy oram-baratra ary aherin'ny ranomasina. Andrahoana amin'ny sitokotokony any atsimony Vangaindrano, anoram-baratra amin'ny sitokotokony any Ankafa. Ho avy atsinanana amin'ny ankapobeny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 20 km isan'ora. Hahatratra 7 hatramin'ny 40 km isan'ora manakaiky ny taolany aro. Anonjam-be ny ranomasina ahavon'ny onjy 2,3 hatramin'ny 2 metatra. Hahatratra 2,10 metatra indraindray ny any atsimony Farafangano. Taolany aro hatrany Cap Sainte Marie andrahoana amin'ny sitokotoko ho avy atsinanana ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 20 hatramin'ny 40 km isan'ora. Hahatratra 10 km isan'ora izany indraindray. Anonjam-be na aherin'ny ranomasina ahavon'ny onjy 2 hatramin'ny 2,4 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana Cap Sainte Marie hatrany Cap Saint-Vincent ibalikan'ny masoandro ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 17 km isan'ora. Hahatratra 40 hatramin'ny 10 km isan'ora ny eo anelanelan'ny Cap Sainte Marie sy Itampolo. Fa ho avy andrefana amin'ny ankapobeny rivotra ny eo anelanelan'ny Itampolo sy Cap Saint-Vincent ka ho 9 km isan'ora. Anonjam-be ny ranomasina ahavon'ny onjy manodidina ny 1,10 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André andrahoana amin'ny sitokotoko izay mety arahina orana tandrifin-drahona vitsy. Ho avy andrefana na atsimo andrefana ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 9 km isan'ora. Andiny mpanonja ny ranomasina anonjam-be indraindray ny manakaiky ny Cap Saint-Vincent. Ahavon'ny onjy latsaky ny 2 metatra. Hahatratra 1,10 hatramin'ny 2 metatra ny manakaiky ny Cap Saint-Vincent. Cap Saint-André hatrany Analalava mety hisy tafio-drivotra amin'ny faritra misy oram-baratra ary aherin'ny ranomasina. Anorana tandrifin-drahona mety araikotrika indraindray. Ho avy avaratra andrefana ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 9 km isan'ora. Ho tony na andiny mpanonja ny ranomasina ahavon'ny onjy latsaky ny 4,4 metatra. Analalava hatrany Cap d'Ambre andrahoana amin'ny sitokotoko. Ho avy avaratra na avaratra andrefana ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 9 km isan'ora. Hahatratra 20 km isan'ora hatramin'ny 17 km isan'ora ny any avaratry Nosy-Be. Ho tony na andiny mpanonja ny ranomasina ahavon'ny onjy latsaky ny 2 metatra.